eny are saotra ny tompontsika androany a mbola afaka miaraka tahaka izao indray a fahasoavan'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra no ahafahantsika mbola miona tahaka izao. Indray ohatra ny mandehandeha ho azy ny fiainantsika olombelona io a, indray ohatra ny tapitra ho azy ny herinandro, tapitra ho azy ny ray volana, veritsika fa tonga ho azy io ambiliantsika, varitsika, veritsika fa tonga ho azy io karama io a, veritsika fa raha mifotsika maraina dia hoe normal zany a, fa Andriamanitra miasa ary Andriamanitra mamatsy atsika, manome atsika arak'izay rehetra ilaitsika. Androantsika ifampizara teny resaka fahasoavantsika anio a, mba misy karazana zavatra izay mila fantatritsika zany a, atao anatin'ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra mba hahatonga ny fotsika hiorina tsara ao aminy. Amen. Ao ve ianao aloha e? Eny are, nao tsika mamaky soratra masina androany. Dia fahasoavana ny resintsika fa iresaka fahamarinana sy tsy fahamarinana tsika. Zany hoe midika an'ilay fahamarinana sy tsy fahamarinana dia justice et injustice. Zany hoe tsy ilay hoe vérité zany fa any amin'ny justice. Zany justice zany any amin'ny fitsarana no misy an'izany. Dia ity fifampizarana izay omeko anao ity dia ahafahanao mahazo misimisy kokoa ny fomba fijerin'Andriamanitra sy ny zavatra izay fomba fisaina sy fomba fiasany, dia ahafahantsika sady mitombo fahalalana ho an'ny tenantsika no mamaly ihany koa ny olona izay mety manontany atsika sy mety tsy ahitantsika valy ny zavatra izay anontaniana. Dia ndao atsika hijery amin'ny Romanina 13. Romanina 13 dia vakentsika ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Romanina 13 andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa inona no tombony ananan Jiosy ary inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ahoana koa sara? Raha tsy nino ny sasany, moa ny tsy finoany va afoana ny fahamarinan'Andriamanitra. Sanatria zany. Aoka Andriamanitra ho marina, fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga. Araka voasoratra hoe mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa manana ady. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana no lazaintsika? Tsy marina anga Andriamanitra izay mandatsaka amin'ny fahatezerany. Miteny arak'izay fanaon'ny olona, sanatria zany. Fa raha izany ataon'Andriamanitra ahoana no fitsara an'izao tontolo izao? Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny langako ho voninahiny, nahoana no mbola tsaraina ho mpanota indray? Ary nahoana no tsy hanao ratsy hiavian'ny soa isika, araka ny anendrikendrehana anay sy ny filazan'ny sasany anay, marina ny fanamelohana ireny. Amen. Sarotsarotra kely ny teny fa zay ihany koa ny ilana toriteny ahafahantsika mahazo. Ozy izy ilay tandapa Etiopiana rehefa nitaingy Soavaly izy, dia namaky teny tao amin'ny bokin'i Isaia, dia ozy izy Filipo nanontany taminy, fantatrao va izay ho vakianao? Dia ozy izy ilay tandapa Etiopiana hoe ahoana ny aizako raha tsy misy mampianatra? Zany hoe misy lecture zany ilaina fitariana.
ilaina torolalana. Ity Romanina 3 ity raha fehezitsika eo 9:1-9 io dia miresaka an'izay atao hoe justice de Dieu izay, fahamarinan'Andriamanitra. Dia fahamarinan'Andriamanitra io hafahafa be izy io. Satria maninona? Voalohany indrindra tamin'ny lalàna nomen'Andriamanitra no nampivoaka ny ota. Izany hoe tamin'ny zavatra izay niverina sy natao ho tsara dia nivoaka ny faharatsiana. Ary tao anatin'izay fivoahana ilay faharatsiana izay, satria tsy nisy ota raha tsy nisy ny lalàna. Tao anatin'izay fivoahana ny faharatsiana izay dia laza mametra-panontaniana hoe fa ahoana ary ty Andriamanitra ity? Toa Andriamanitra tsara nefa ilay zavatra tsara ataony mamoaka ratsy. Ahoana ary ty Andriamanitra ity fa toa hafahafa be fomba fitondrany, fa ilay manao ratsy ndray no mena fahasoavana, fa ny manao tsara tsy mena fahasoavana. Azonao aloha izay Andriamanitra. Misy fanoharana amin'ny Luka 7:20 fa tsy diso vao vakiana menakavy kely tantaran'ilay mpamory hetra sy ilay fariseo mivavaka. Dia ilay mpamory hetra mivavaka, ilay fariseo mivavaka, dia tanisa ny zavatra tsara vitany. Za mavita ampafolony amin'ny zavatra rehetra. Za mivavaka foana, za tsy mijangajanga, za tsy mangalatra. Za tsy taka an'ry mpamory hetra ry ty vola mpangalabola. Fa ilay justice-n'Andriamanitra tsy namerariny azy. Nefa raha normal zao tokony tonga dia hoe ay bravo kosa rangahy. Zao nitako problema fotsiny angasy maro be zesty amboary fotsiny izay dia milamina io. Ay fotsiny. Fa Andriamanitra tonga dia tsy nanisy soitiny an'ilay resaka. Fa ilay mpanotana anao an'ity zavatra tsy mety rehetrarehetra ity dia tonga teo anatrehany dia fehezanteny iray mba niteneny mamindra fo amiko mpanota dia voavela daholo ilay eloka rehetrarehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fa izay ny atao hoe justice de Dieu, injustice izay zavatra izay. Fa tsy marina. Tsy fahamarinana izany. Hoentinao eo anatrehan'ny fitsarana izany dia tsisy olona ndray an'izany mihitsy hoe mamindra fo amiko mpanota dia eny ary mandana mody izany. Avy nanao ratsy tany ilay olona izany dia izay fotsiny noentiny eo anatrehan'ny fitsarana. Tsy fahamarinana izany. Azonareo ilay resaka? Tsy fahamarinana izany. Rehefa mamaky ianao ny tantara rehetrarehetra amin'izay ao anatin'ny Baiboly, izay tena mahagaga. Ahitsiko kely ilay fomba ilay zavatra noteneniko dia mandeha une quarantaine, 40 mahery ny olona nanoratra ny fandimby nanoratra n'ity Baiboly ity, manomboka Genesis mandrapatonga ny Apokalipsy. Fa ilay fanahy raha ihany. Dia ilay fanahy ataontsika fotsiny aloha ao anatin'ny vanim-potoana hitorintsika teny mandritra minitra vitsivitsy maromaro any ambadika any any farany izy hovaintsika ihany. Fa atao amin'ilay voalohany ato ilay injustice, ilay misy tsy fahamarinana, mitovy daholy. Rehefa miainga ny tantara, mamaky ny tantara ianao Kaina sy Abela manao fanatitra. Tonga dia hoe ilay fanatitra Kaina tsy tian'Andriamanitra, fa fanatitra Abela tian'Andriamanitra. Injustice izany. Miditra aty amin'ny tantaran'i Esau sy Jakoba, manazava mihitsy izy ny tantara mbola ao anatin'ny kibo. Dia efa miteny izy hoe Jakoba no tiako, fa Esau no halako. Nefa ilay Jakoba tiavina, olona fatsora latsy isotra izany. Zokinao ve dia sahanao no mivarotra sakafo aminy, rahalahy ray kibo, fa tsy hoe cousin dia nanaovana fera, fa rahalahy ray kibo dia nona dia tonga avany dia hoe inona ary mba homendrangahana ho solon'ity voanembako ity, mehoany fizokiana. Vitsy izay dia lasa ny ray izy nangalatra ny tsodrany rainy, dia lasa izy nandositra, dia nanao an'ity karazana zavatra rehetrarehetra ity i Jakoba. Fa Andriamanitra any aminy le justice de Dieu, le fahamarinan'Andriamanitra, le Andriamanitra marina. Zany te hizara foana raha vao mieritreritra ianao fa ohatranao Andriamanitra dia tsy mendrika ny eo amin'ny toeran'Andriamanitra izy. Aza mieritreritra mihitsy hoe ohatrantsika olombelona Andriamanitra. Izay marina amintsika olombelona tsy marina amin'Andriamanitra.
Ary izay tsy fahamarinana amintsika olombelona dia fahamarinana amin'Andriamanitra. Izay mahatonga ny Paoly miresaka hoe ahoana raha milaingako no itombony ny fahamarinan'Andriamanitra. Misy inversion du sujet zany ilay izy dia lasa lay marina amintsika, tsy marina amin'Andriamanitra. Le lainga amintsika fahamarinan'Andriamanitra. Azonareo? Ary fahamarinan'Andriamanitra dia lainga. Azonao ilay izy. Mbola mikorotana ny sainao aloha fa ilamina io rehefa miravintsika. Velao fotsiny amin'izao aloha dia tohizantsika ny tantara. Nivoaka Esau sy Jakoba dia misafidy sady izy, Jakoba no tiako fa Esau no alako. Nivoaka ny rahalahin'i Josefa rehetrarehetra teo 12 fa mbola voaka foana le justice de Dieu. Tonga dia hany fotsiny izy Josefa ny hany tiako amin'ireo. Tsy dia halalana iza ny tsara fanahy, iza ny tsara toetra, iza ny mendrika tsara, iza no miteny tsara, iza ny tena mba makatony ray sy ny reny, iza manina fa Josefa fotsiny ozy dia isy tantara hoe ka izy nge be tato-bolana be tsirarahinareo fa Josefa no tiako. Dia tsisy suity hafa fa zay fotsiny an'ilay izy. Mandeha ny tantara rehetrarehetra dia i Mosesy izay namono Egiptianina no nalainy indray ary nofidiny. Feno zanak'Israely tsy namon'olona tao fa olona namon'olona ny nalainy. Feno zanak'Israely nahay lavitra tao fa olona mpiandriondro ny nalainy. Feno zanak'Israely tsy manana dossier maloto tao eo anatrehan'ny Farao. Fa mety misy le paka 19 reny tokony mba reny nalaina dia mamaka 19 any Farao mba voay le olona. Zegny tsy ele. Ozy Andriamanitra hoe raha ny oloko andeha ho any nefitra atelona anao fanatra ho ady avy eo izay mody. Izay raha teo le afatra. Fa niova teny am-panidinana le izy hoe efa ty any dia andao ranga ho aria. Fa zay ny afatra tamin'ny voalohany ary mamaky an'io tantaran'ny Exodosy ianao dia zay ny message voalohany hoe avelao ny oloko ho andeha lalaka telona ho ay any nefitra anao fanatitra ho azy. Zay ny prévu. Fa niova le izy teo ampovoany tao. Misy tantara be dia be mihitsy. Tsy fahamarinan'Andriamanitra. Andriamanitra mifidy tsaraka fomba fijerin'ny olona. Ary indraindray ary izy mifidy tsaraka izay teneniny koa le izy. Izy miteny hoe sambatra le ohatr'izao le contraire an'iny mihitsy ny safidiny rehefa avy eo. Izy miteny hoe aza mijangajanga irahany sadidiko so le mpaminany Joela sa Hosea. Tana jere izay vehivavy janga indrindra. Le hatramin'ny alahady mbola mijorojoro ihany. Roa vavy alaina fa tsy ray. Dia vadio ireo. Dia rehefa miteraka ireo dia izao ny antony hanambadiana ho an'ireo. Justice de Dieu. Fahamarinan'Andriamanitra. Tsy mitovy amin'ny fahamarinan'olombelona. Satria raha mitovy amin'ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny olombelona dia tsy Andriamanitra. Za rehefa mamaky ny Baiboly ka mahita zavatra izay lazain'ny olona fa contradictoire dia vao maika faly be. Satria maninona raha olombelona no nanoratra an'ity dia nataony mety tsara io. Ny zany tsy nasiana défaut mihitsy io na ny kely ary. Fa mba vakio nge fiatombohan'ity Baiboly ity raha ariva ianao vakio Genesis toko 1 sy toko 2. Fa voalohany sy 2 dia efa misy zavatra tsy miady ny resaka ao. Toko 1 izy miteny Andriamanitra namorona an'izao tontolo izao tamin'ny vavany. Toko 2 izy miteny naka vovon-tany izy dia nanamboarany biby. Dia gaga ianao fa ahoana ary sady? Fa maninona ary? Fa ahoana misy erreur sahady vao Genesis 1-2? Fa ahoana misy zavatra mifandona sahady? Fa tsy mifandona le izy. Fa Andriamanitra mandrafitra, Andriamanitra mandamina, Andriamanitra mandrindra. Tsy araka ity fisainantsika olombelona ity. Dia toezako ilay tantara ao anatin'ilay izy. Dia manomboka nahazo révélation amin'izay ary ity Paoly ity hoe ahoana ny fonctionnement an'Andriamanitra amin'ity fahasoavana ity. Ahoana ny fandehan'io fahasoavana io? Inona ary ny tombony? Tonga aloha ilay tantara dia ny jiosy ny safidiana Andriamanitra. Jiosy ny safidiana. Ny Israely ny safidiana. Dia nomena ny zavatra rehetrarehetra. Dia ny ekipena. Fa rehefa ny ekipena izy dia Andriamanitra tsy mifidy ny olona, miverina foana amin'ilay Andriamanitra manana ny fahamarinana izy manokana. Dia tsy mifidy ny olona izy hoe satria hita ohatr'izao dia alaiko ty. Satria ity tsara
dia alaiko ty. Satria tia mahavita azy dia alaiko ty. Satria tia kapabla dia mahavita azy. Satria tia kapabla dia alaiko ty. Maka-pianatra izy romby fololahy. Dia andeha hitory filazany tsara no ilana anazy. Fa nga izy kabary. Zay ny lôjika indrindra raha ohatra ka manao recrutement. Nety indrindra zao tao anatin'ilay izy mba mila mpitatam-bola dia matio ny nalaina. Fa ilay mpitatam-bola koa mbola mpangalatra no nataony mpitatam-bola. Nefa ny lôjika tokony hoe matio tsy inona mpitahiry hetra, mahay kady tsara, mahay finance, mahay comptabilité, gestion. Fa izy rehefa misafidy dia ilay Jodasy mpangalatra no nasainy tazona an'ilay kaonty. Na matio araka mety tonga siny za zao nieritreritra hoe ny antony etsony aho hoe andao anaraka hoe misy vola betsaka dia mila fandaminana fa tsy haiko raha lahy ny fandaminana ilay izy fa nareo mahay azy. Fa Andriamanitra tsy ohatrizay. Andriamanitra mifidy sy miantso, tsy mifanaraka amin'ny lôjikatsika, tsy mifanaraka amin'ny fomba fijerintsika. Rozy aho hoe eto amin'izay ilay tantara hoe soa ihany Andriamanitra fa ohatr'izay. Fa raha tsy ohatr'izay izy, tsisy etontsika androany. Tsisy eto na iray ary. Satria naninona nijanona tao amin'ilay mpakatò lalàna Andriamanitra. Tsy fahamarinana daholo izy mamaky ianao ny tantaran'ilay zanaka adala. Luka 5:12. Fa ilay zokiny nipetraka tsara tao an-trano. Tsy nanao na inona mifanaraka mifanohatra amin'ny sitrapony. Fa ilay zandriny mandeha mivoaka dia mandany ny fananany rehetra tamin'ny vehivavy janga sy tamin'ny fiainan-dratsy. Fa rehefa mody dia inona ny zavatra nitranga? Vonoina ny ombina faha, asiana peratra ny tanany, asiana kapa ny tongony, soloina ilay akanjo masisy be, dia anaovana fety ny arainy. Ozy ilay zokiny hoe tena mba tsy rariny izany. Satria tsy fantatra ilay zokin'ilay dadany, fa ny famarinan'ilay dadany zavatra hafa mihitsy. Ny famarinan'Andriamanitra raha lasana bavy dia fahasoavana. Inona tsara? Izay ny fahamarinan'Andriamanitra. Izy tsy mifidy olona araka ny zavatra mety izay ataony, araka ny fahatsaran'ny olona anankiray, araka ny mety ho kapasité na mety ho zavatra miavaka manokana ho aminy, na mety ho zava-bitany manokana. Fa Andriamanitra rehefa mifidy olona dia miantso ilay fahamarinan'izy tenan'izy, ilay justice de Dieu. Dia manomboka mijery amin'izay izy, Israely amin'izay eto, dia hozy izy tsy ireo, tsy ao ny olom-bafidiko. Fa iza ny olom-bafidiko? Atao amin'ireto jentilisa ireto. Ireto izay lazain'ny tenin'Andriamanitra, ianareo izay tsy firenena akory fahiny, kanefa ankehitriny tonga ankohonan'Andriamanitra. Raha lasiana-bavy androany ny tenin'Andriamanitra te hampiverina antsika mihitsy hoe fantatrao ve fa tsy fahamarinan'olombelona ny fidianana anao. Tsy fahamarinan'olombelona no hiantsoana anao. Indray izahay mpitory-teny rehefa mitory-teny tamin'ny mbola tsy nanana expérience. Rehefa misy olona le ohatrany malemilemy paika reny no vizeny reny fa le belobe reny edikizo mahazo vava. Fa le mba rehefa miresaka dia mba afaka miresaka kely aminao ve? Mba hiresaka momba an'i Jesosy. Mahafinaritra koa izany, tonga dia maraikitra izany. Mety tsara. Fa raha voarazokonjokony, aloha tsy medikizo amin'izany. Fa ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy ilay olona malefadefaka. Ny olona malefadefaka ekeny daholo izay miainga rehetrarehetra. Ekeny daholo, marina mihitsy izany. Tena zany mihitsy ilay izy. Tena ohatra an'izao, tena izao. Fa milazanao tsisy miditra any anatin'izay vazana iny izany zavatra. Fa manidina fotsiny ireny rehetrarehetra. Satria manino izay ilay justice n'olombelona, izay ilay fomba fijery n'olombelona. Fomba fijery n'olombelona hoe ity karazan'olo ity mety ho nofidian'Andriamanitra ity. Fomba fijery Samuel rehefa nijery any Eliaba zokin'ny Davida lamatoa, dia hozy izy ity mihitsy no nofidian'Andriamanitra. Fa ity mahafeny Israely, ity miara-milatra izay nisy iny, ity lava jorangana tsara. Na ny feoany ary mety tena feoana lehilahy tsara mihitsy.
tonga dia miantso Samuel ahoan'izay rikaky hoay mety mpanjaka izany vao mibaiko fotsiny izany mandehana metafika tonga dia miororo ny fiaravalo dia lasa mandeha daholo ny miaramila rehetrarehetra fa Andriamanitra miantso dia tsy mifanaraka amin'izay mihitsy reo daholo fa ny zanakao mbola misy anankiray ihany fa manahirana kely izay sady le ondry mila mpiandry nefa tsy le ondry ihany efa éliminé d'office le zandry kely farany indrindra efa éliminé d'office outsider ndanao le outsider ho azay tsy mahay averiko eto foana aloha za tsy mpanao loka any korsa soavaly misy an'izay mantsy fa za mahafantatra fotsiny hoe zay fa ne ny outsider dia le tsikotina soavaly zany fa hoe io hoe ho tafavoaka fa mba tsapotsaposiy fotsiny ny atavavoahany dia lasa mandeha ihany dia reny outsider reny ambany be ny kotiny dia Davida zany tena tsy ambany be ny koty fa tena zéro mihitsy tonga dia alao miandrondry fa rehefa mivoaka Davida io no izy osory izy fa maninona ny io no osorana fa misinina fa inona ny antony fa Andriamanitra mahita ny olona io dia tahaka izay ihany koa za sy ianao raha lasanabavy fahasoavana no namonjenantsika ary mila miverimberina foana ny natao fosiny saitsika izany mba tsy hieritreritra ianao mandrapatapitra ho fofonainao aloha voalohany indrindra hoe misy na inona mamendrika anao hiditra fanjakany lanitra mandra-pialanao eto ambonin'ny tany dia tsy homendrika mandrakizay zasy ianao na olanitsika ary fiainantsika amin'ny fanompona n'Andriamanitra na hivavaka ary tsika iza manomboka androany Andriamanitra hivavaka adiny 5 isan'andro dia adiny 2 hitory filazantsara tsy maintsy mahatory amin'ny olona anaky 5 isan'andro aho dia ny fananako rehetra atolotra ho an'ny asa fanompona tsy homendrika mandrakizay isika fa fahasoavana foana vao mijery atsika Andriamanitra dia hitany foana ny defaut zasy ianao rehefa mijery ny tantaran'ireo olona ireo izy amin'ny testamenta taloha rehefa mijery izy dia mahita ny zavatra rehetrarehetra fa zao ihany koa ny fandehan'ilay izy izay ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny Samoela hoe tsy mba tahaka ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova fa ny olona mandinika n'izay miseho ivelany fa Andriamanitra mandinika ny fo ny olona zany mijery mandinika ny zavatra mitranga mafinoana kely ty azafady ny olona mijery dia mandinika hoe manahoana ny karieran'ity olona ity manahoana ny pôzipôziny izy tena manolo tena ho an'Andriamanitra izy tena tonga foana isaky misy hetsika fanompona izy tena tonga foana isaky misy zavatra atao ato anatiny ity asa fanompona ity hitako azafady fa Andriamanitra mahita ary Andriamanitra dia arak'izay lazaiko anao izay mandra-pialantsika eto ambonin'ny tany dia tsy tanteraka fotsiny tsy mendrika zasy ianao tsy mendrika isika tsy mendrika na dia kely akory ary fa indraindray fotsiny tsika alay-panahy mandinika fiainan'olon-kafa alay-panahy mijery olo-kafa dia mieritreritra antsika hoe za kosa ohatrany tsy manao ohatrany rahaniny ianona misy toetra be ianona tena ohatran'izao ndraindray koa zasy ianao alay-panahy dia mieritreritra ohatran'izao fa ianona ve tena converti mariny tena converti ve izy inona ny dikazay manomboka maka plasy isika plasina olona mendrika plasina olona ao tsara nefa Andriamanitra mahita hoe mandra-pialantsika ety tsy ao tsara zany tsika ianao zany mametrehitra hoe ohatry mba masimasina kosa mba efa mety efa niala le ohatran'izao tamin'ny 5 taona lasa tsy ohatran'izany za tamin'ny 5 taona lasa dalaina ohatrany io fa mahazo pake amiko ianao fa zao za tena efa milamba be ny foko ianao no mahita an'izany fa mbola ratsy foana ianao mandrakity ny androany mbola tsy mendrika foana ianao ary mbola mila fahasoavana foana ianao ny antsika tsy ny fanamasina no angatana hoe aza esorina amiko fa ny fahasoavana Andriamanitra
ny fahasoavan'Andriamanitra raha lasanabavy no mahatonga anao mahita ny valeur anao. Tsika hoa rehefa manao ny tsy mety tsika zay vao mahita tena tsy mendrika fa za tena hita ilaza aminao fa na ianao manao ny mety iny ary ianao le alaise tsara iny avy ny antoka kahiany ankizy hiditra hianatra nisy olona kamboty eo ambadika re dia falifaly ery ny tany anatiny avy ny antoka kahi anankidimy dia zay nao tena mba saotrany tompo saotrany Jesosy fa soavany nafanana anao an'ireny fa amin'iny ianao mbola tsy mendrika foana ianao amin'iny fotoana. Amin'ny fotoana ianao fa mba nanao sakrifisy farazay enjana indrindra tsy fanaonao hatr'izay dia amin'iny fotoana iny ianao mbola tsy mendrika foana. Ary raha vao tsy manana an'izay fomba fijery izay isika dia lasa manao ohatran'ny fariseo indray. Tsika zany navotana amin'ny fahasoavana dia raha vao tsy mitoetra ao anatin'izay fahasoavana izay isika dia lasa manao ohatran'ny fariseo. Lasa zananao azao tsy mba tahaka ny ianina zao tsy za arako daholo fotoam-bavaka io ry ianina efa tenenin'ny paster isan'alahady zao hoe mba hampio ray fanampy ny lahady ianao zany ry azon-damosika io ny afofoiko daholo ny avy misy activité dia tonga ohatra izay ilay vavaka ilay fariseo azonao hoe ilay izy ilay fariseo teo marina teo masina teo mendrika eo anatrehan'Andriamanitra te ampiseho dia faranana amin'ny hoe ao an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Koa raha Andriamanitra azo ambakaina amin'izany efa hitan'Andriamanitra ny fieboebonany anatin'ny fo, ny fiavonavonana ny anatin'ny fo sy any anatin'ny fanahy. Sasa ianao andao hietry foana dia ilaza amin'ny tompo foana mbola ilaiko foana ny fahasoavana mbola tsy mendrika foana. Rehefa mandritra mivavaka fifadikanana iny na efa voavela ary ny heloka dia mbola miresafon'i Jesosy io tsy mendrika foana misaotra anao fa ny tsy fahamarinana la injustice de Dieu ny mahavoavonjy tahaka izao. Fa raha le justice de l'homme, raha le fahamarinan'olombelona, rehefa mahazo arevavy reny ianao zany nareo ka mpivavaka tena andana miazakazaka eo anatrehan'ny tompo tena misaotra Jesosy. Fa za noho ny akampivavaka kay mbola fahasoavana kay mihazona fisava mieritreritra hoe mety tsara za ty. Kay tena fahasoavana kay ny mihazona ty. Fa kay ny fahitan'ny olona mbola ohatran'izay tena mihazona ny fahasoavana tena misaotra Jesosy. Fa ny vanim-potoantsika tsy miaino an'izay zavatra intsony. Fa efa hoe za fa niala tamin'izao, za efa tsy nisotro toaka intsony, za tsy nifoka intsony, za tsy miteny ratsy intsony. Za na miteny ara-mba ferana ihany ilay izy fa ny tena ve moa tsy olombelona tsy mba hanina kely iny aho. Fa tena hoe hanina mba tena efa tena tsy azo atao zay vao zay efa tena efa tsy afaka manoatra zay vao tena hoe tena le fanjakana raha nga tena. Taoko ohatr'izay fotsiny ny asisa. Zay sisa ny solony. Fa tsy mendrika foana ao anaty ao. Tendao tsika madeva marina sa te hijery an'ity Korintena voalohany toko voalohany ity. Korintena voalohany toko voalohany. Ity Korintena voalohany toko voalohany ity dia nosoratana teo eo amin'ny 5 taona tao aoriana nahafatesan'i Jesosy. Izany hoe tsy olona voakonvertia no resahan'i Paoly eto. Korintena voalohany toko voalohany andiny 5:20. Toy izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ty fahadalan'Andriamanitra ity zany dia mitovy amin'ilay justice de Dieu ihany. Ny an'Andriamanitra zany mivadika daholo ny zavatra rehetra. Izay ny azy. Zay fahadalana amintsika dia fahendrena aminy ary zay fahendrena amintsika dia fahadalana aminy. Zay fahamarinana amintsika dia tsy fahamarinana aminy ary zay fahamarinana aminy dia tsy fahamarinana amintsika. Korintena voalohany toko voalohany andiny 5:20 izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa evero ny fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny olona. Fa evero ny fiantsonanareo ry rahalahy, fa tsy vitsy ny olon-kendry araka ny nofo. Tsy firy ny olona mahery
dia tsy fery ny avorazana. Fa ny adala amin'izao tontolo izao no novidian'Andriamanitra mba hampamenatra ny endry. Tsika jentilisa izany, amena. Ary ny endry dia ny Israely, ny endry dia ny fariseo. Ary ny malemy amin'izao tontolo izao no novidian'Andriamanitra mba hampamenatra ny mahery. Fantatrao ny dikazany malemy sy mahery. Le malemy le tsy mahavita. Le malemy le tsy mahavita. Le mpamorietra tsy nahavita ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny mahery kosa dia le mahavita. Le miseho azo mahavita moa zany dia isika le tsy mahavita ny safidian'Andriamanitra. Ary ny varazana amin'izao tontolo izao, tsisy manana razambe any Abrahama eto raha tsy diso sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao tsy misy aza mba hafoana ny misy, mba tsy hisy nofo mahazo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Fa avy aminy nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy, avy amin'Andriamanitra nanaovana antsika ho ao amin'ny Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena, fahamarinana, fahamasinana ary fanavotana ho antsika, mba ho arak'izay voasotra hoe izay mirehare dia aoka Jehova no reharehany. Manomboka eto raha lasianabavy, nahafirina ny rahantsika tamin'ny Tompo, nahafirina zavatra efa vitantsika, na inona zavatra vitantsika, tsisy na inona hanamarinana antsika ireny. Izao no tenin' Jesosy tamin'ny mpianatra mbola tsy natakatra, fa le afatra dia ho andry zareo rehefa matakatra izy. Rehefa vitanareo izy izay rehetra nanirahana anareo, dia ahoana ny tokony teneninareo amin'ny Tompo? Mpanompo tsy mahasoa ihany izahay. Izay tokony nataonay ihany no nataonay. Tsangano ny tanàna izay efa nanao izay tokony nataony rehetrarehetra. Tsangano e? Tsisy e? Ka raha le tokony nataonao ary tsy vitanao, ary raha le nanao izay tokony ho natao ara-panompo tsy mahasoa, manahoana zasy ianao izay tsy navita an'izay tokony natao rehetra, mbola ambanin'ny tsy mahasoa zany. Ka raha vao mitady eritreritra hoe za zao dia hianina zao, dia mila fantatrao ao anatin'ilay fahasoavana no miazona. Zay. Matoa za ankoatran'izao i Petera sy Jodasy samy nanota. Petera nandany Jesosy ary ny Petera ny ratsy kokoa ny otany noho ny an'i Jodasy, aoko fantatrao zany. Fa ny famonoana an'i Jesosy ange tsy hisy promesy mihitsy hoe izay rehetra manolotra ny zanak'olona eo an-tanan'ny mpamono azy dia ho any amin'ny hafobe. Fa ny an'i Petera ange mazava tsara ny ekritura. Na iza no menatra eo anatrehan'ny olombelona dia homenatra azy kosa ny zanak'olona. Rehefa avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny an'ny anjelimasina, tonga dia promesy mazava tsara voasoratra zany. Fa i Petera tena nandà an' Jesosy akitsirany teo anatrehan'ny olombelona. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no miazona azy. Ny fahasoavan'Andriamanitra le injustice. Verina indray tsika amin'ilay injustice. Sa ahoana fijerinao azy? Raha fahamarinana nge tokony tonga dia efa ianao no niteny Jesosy ianao lay fahamarinan'Andriamanitra, zay mantsy ilay soratra eto hoe fa avy aminy no nanaovana anareo amin'ny Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra, zany Kristy Jesosy nataon'Andriamanitra fahendrena, fahamarinana, fahamasinana, fanavotana ho antsika. Jesosy zany no fahendren'Andriamanitra, Jesosy no fahamarinan'Andriamanitra, Jesosy fahamasinan'Andriamanitra, Jesosy fanavotana avy amin'Andriamanitra. Io no miteny hoe raha mandà eo anatrehan'ny olona ianareo dia andanareo kosa zanak'olona rehefa avy amin'ny voninahitry ny rainy sy ny an'ny anjelimasina. Tonga dia injustice tsotro izao indray. Jodasy nanao fahotana, tsy nanana chance iverenana, fa i Petera nanao fahotana, rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalana. Injustice de Dieu. Fa injustice de Dieu ho an'ny tombontsoa antsika. Tsika rehefa mahazo tombontsoa dia mody mangina. Tsy asiantsika resaka mihitsy. Misy mizara gâteau ho anao dia ninao ngeza indrindra, mody faniny ianao. Tsy asiana resaka mihitsy dia hohaninao milamina any. Dia ohatran'izay ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra raha lasa anabavy.
hoany moramora aza sy naty hevitra. Raisy moramora dia miterahany Tompo Jesosy eo miteranao ty mpanompo mbola tsy mendrika mandrakitiny androany. Fa zao lazay Paoly tsy fanararotana anaovana ny ratsy zany. Zay ilay vakitsika teo itoy ianao ny ratsy fa isika itombon'ny sozy izy satria ohatr'izay fandeha an'ilay izy. Satria zany ilay justice de Dieu zay manondrana amin'ny mahazo dia ndao zany anondrana. Zay manondrana amin'ny mahazo ndao tsika anondrana. Tsy zany ilay izy. Fa ny justice de Dieu dia ampatonga antsika hetry. Dia ampatonga antsika handray ny hafa ihany koa. Dia ampatonga antsika ho tia ny hafa ihany koa. Sy amindra fo amin'ny hafa dia anangana ny hafa. Zay tsy fanenjehana ato amin'ity fiangonana ity, tsy misy fanenjehana zany. Za rehefa misy olona lavo, raha vao mbola mahafantatra ny numéroako izy, dia raisiko ampifaliana sy ampitiavana foana. Raisiko foana ampifaliana sy ampitiavana hoana ny fomba atao. Dia inona ny tokony atao raha vao mbola mibebaka, raha vao mbola vonona, raha vao mbola mila fandraisana tanana, mila fitantanana, mila compréhension. Satria manino tsara ireo olona tsy mendrika. Tsy mendrika an'ity zaty. Tsy mendrika. Raha maniry harivavaka aminay ianao dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.